Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izao no voalazan'ity olo-kendry iray manao hoe azavariana miahy ihany amin'ny zavatra mety ho very fa kosa mifantoha amin'ny zavatra tokony ho azonao. Moa tsy marina tokoa ve izany voalaza izany? Raha toa ka afantoka ao amin'ny lafiny ratsy ny eritreritrao dia tsy ahazo izay tena tsara ianao. Raha variana mieritreritra sy miahy halavany amin'ny zavatra mety ho very na amin'ny olana izay mety hitranga ianao nefa tsy mbola mitranga akory izany, ny vokatr'izay na izay tokony ho azonao aza dia lasa tsy azonao intsony. Ary raha toa ka tokony ho nahazo betsaka aza ianao dia mety ho be lavitra noho izay tokony ho azonao sy izay no eritreretinao no ho very. Noho izany ary oka izay lafy tsarany amin'izay zava-mitranga mandrakariva no banjinina sy eritreretina. Ary raha misy ny olana dia aza reraka mitanisa izany fa aoka ny vahaolana no tadiavina sy andaniana andro. Aoka izay zavatra tokony ho azo no ifantohana bebe kokoa ary ataovy amin'ny fahendrena izany. Dia mangataha hery sy fahendrena avy amin'Andriamanitra ahafahanao mahavita izany. Fa hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay na inona no sotroinay na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy ampohan'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Matio 9:1-20 faha 1:30 sy ny faha 2:30 ary ny faha 4:30. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Zay natao nao rehetra fantatro fa mahaso fitiavan-tsy voafetra eny atramy ny taloha. Ray fitiavana ianao mihijery atrany sy miay ny fiainako. Na mandeha aho la mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ritsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao. Na umami na mangidy ny andro sisa iainako tsy izao no misafidy fa ianao ritsito. Ray fitiavan'la ianao fa niriko ao anaty tsy hisaraka aminao. Darika ny ambasadora. Na mandeha aho la mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao
ritsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao na mandeha aho na mitoetra hitanao ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ritsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao ray fitiavan'lay anao ny fiainako tontolo eo ampelatananao eo ampelatananao zay lay monja ny fanantinana fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina mbola fifaliana mandrakariva no iaonana aminao anolorana ny arabo mapiraritso ary dia sitraka tokoa zao fiainonao ny onjapeo zao ny namanao lantoary misajoely no mitafa aminao ary ny namana naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika amin'ity anio ty indray dia iresaka isika ireo zo sy ny andraikitry ny zatovo raha iresaka izany zo sy andraikitry izany isika amin'ity anio ity dia hita ary taratra ombinombieny fa maro ary tsy vitsy aminareo zatovo nareo tanora no mitaky izany hoe zo izany rariny de rariny tokoa ny olona tsirairay avy eny hatramin'ny ankizy madinika aza raha mitaky izany zo izany raha ny zo ny resahana dia betsaka ireo zoa fototry ny olombelona izay azo takiana ary misy ireo efa azo na de tsy takiana aza kanefa eo anatrehan'izay ho anao zatovo anao tanora raha izay zo zay no resahana raha izay no ho ambara dia tsorona fa ny zo dia mitaky andraikitra tsy hoe mitaky zany zo zany fotsiny ianao dia mijanona eo fa mifanindran-dalana mifandraika amin'izany zo zany dia misy ny andraikitra izay tsy maintsy tanterahanao ohatra hoe zon'ny zatovo zonao zatovo zonao tanora ny hitondra ny anarana anana zom-pirenena eo amin'ny tanindrazana izay misy ianao zonao ny mahafantatra ny rainao sy ny reninao raha izay no jerena hoe zo nitondra anarana ananana zom-pirenena mahafantatra ny ray sy ny reny de misy adidy mifanindran-dalana amin'izay rehefa azonao zay zo zay dia apetrao eo amin'ny toerana tokony sy sahaza azy ny ray aman-dreny rehefa fantatrao zany ireo ray aman-dreny ireo de inona ny andraikitra izay tsy maintsy ataonao noho izany dia anjaranao ny maneho fanajana maneho fakasitrahana maneho fankatoavana an'ireo ray aman-dreny ireo fa tsy hoe rehefa manana ny zo de foananao kosa ny zo zay ananany ny hafa aoka ny fahazonao sy ny fanananao zo zay tsy hanafoananao
ny zo zay ananany ny hafa. Ka rehefa mitondra ny anaranao ianao, manana ny zom-pirenenao, dia anjaranao ny mitandro tahaka ny anak'Andriamaso izany zonao zany. Rehefa mitondra ny anaranao ianao dia aoka ilay anarana tsara, anarana izay fanehoanao ny tsara any aminao no ahafantaran'ny olona anao, mba tsy ny olona no ampitondra ny anaranao ho anao amin'ny toetra sy ny fitondrantena izay asehonao. Eo ihany koa ny zo tsy ho afaka vahana eo amin'ny fiodirana, tsy afaka vahana eo amin'ny malahy na ny mahavavy, tsy afaka vahana eo amin'ny fiaviana na firian-kevitra na ny taona, tsy afaka vahana eo amin'ny fahasembanana, eo amin'ny finoana sy ny fomba amampanao sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe rehefa azonao zay zo tsy ho afaka vahana zay, dia misy andraikitra takina aminao koa mba tsy hanavakavaka ny hafa, fa hanaja ny hafa eo amin'ny fiodirana, hanaja ny hafa eo amin'ny malahy sy ny mahavavy, hanaja ny hafa eo amin'ny fiaviana, eo amin'ny firian-kevitra, hanaja ny hafa eo amin'ny taona, ary indrindrandrindra hanaja ny hafa na dia manana fahasembanana aza iny olona iny. Hanaja ny hafa koa eo amin'ny finoana izay ananany sy ny fomba mampanaony. Aoka tsy ho tevatevaina ny finoan'ny olona, aoka tsy ho tevatevaina sy aratsiana na atao tsinotsinona ny fomba mampanao ny olona anankiray, fa sotoavina amin'iny, tian'iny, ankasitrahany ary lalainy. Koa anjaranao zatovo, anjaranao tanora zany ny maneo izay fankasitrahana tsy manavakavaka izay rehefa omenanao ny zo tsy ho afaka vahana. Ny tiana tenenina ihany koa dia eo amin'ny olona izay manana fahasembanana. Misy indraindray amintsika zatovo, aminareo zatovo tanora, satria ianao tsy sembana dia misy olona manana fahasembanana, dia afaka vahanao, iomezanao, aratsianao, esonao. Tsy mety ary tsy tsara izany. Fa rehefa tsy no avahana ianao teo amin'ny fiarahamonina, dia aoka tsy hanavaka, tsy hanaratsy, tsy haneso an'ireny olona manana fahasembanana ireny. Fa apetrao amin'ny toerana maha olombelona azy izy, manana zo iaina tahaka ny olona rehetra reny olona ireny, manana zo tsy ho avahana, fa isitraka izany zo amin'ny maha olombelona azy izany reny olona ireny. Engane ary inonay fa tanora mahafantatra ny tokony atao, tanora zatovo mahalala ny andraikitra mifanindran-dalana amin'ny zo izay nomenanao ianao, ka dia irindra mandrakariva ny fiarahamonina, miainga vao tokantrano ary eny no manodidina rehetra. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no masaka azo natolotra indray tamin'ity androany itya, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Feo mahery. Tumputi amo avi
malaky ovonjeo zahay fa miandry anao ety ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13 Jesu tumputiamo hari miandanao izahai kamba laki tupuo miangavianao zahai eti zaeti wovunzeu zahai famyarianao eti AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana faly tafaona aminao indray androany ao anatin'ity fandarana ity ny namanao Stéphane Razafiany no mbola miresaka sy mitafa aminao ao anatin'izany fandaharana izany. Ny lohateny izay hojerentsika androany dia ny hoe maniry ny ho sakaizanao Jesosy. Nefa mialohan'izay dia hanondrika ny lohantsika isika. Dia hanakipy ny masontsika ary ibanjina an' Jesosy sy angataka ny fanambananantsika fifantohana sy fahalianana eo amin'izay rehetra ho lazaina. Ray tsara sy masina indrindra an-danitra amin'ny fanetretena no iantsonay ny anaranao indray ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay nataonao ho fahamarinanay sy solovavanay ao anatrehanao. Handre ny teninao izay nefa aoka ho vita fihavanana aminao mba hanananay fifantohana amin'izany teninao izany ary handraisanay ny teny rehetra izay tiana ho lazaina aminay. Ny fanahinao no ka hanokatra ny fosiny sainay ary ny sofinay dia mitenena Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Baiboly ao dia misy olona roa izay iarahany rehetra manaiky fa anisan'ireo antsoina hoe ngezalahy ny finoana. Tsy iza izany fa i Abrahama sy i Mosesy. Izy ireo dia nanana ny nampiavaka azy satria nahazo fankasitrahana manokana tamin'Andriamanitra ary nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 3:13 andininy 2:10 Mosesy dia voalaza fa niresaka tamin'Andriamanitra tahakany amin'ny sakaizany. Ary ao amin'ny Jakoba 2:13 i Abrahama kosa dia natao hoe sakaizan'Andriamanitra satria nino izay rehetra nolazain'Andriamanitra izy. Fahasoavana sy tompontsoa ary voninahitra lehibe tokoa izany hoe sakaizan'Andriamanitra izany.
ao amin'ny jaona toko fa10 anefa 14 ka ny tapany faharoa dia lazainy Jesosy hoe efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Asika vatanako hoe efa nataoko hoe sakaizako ianao satria izay rehetra reko tamin'ny raiko izy no nambarako taminao. Efa noresahintsika tany aloha fa tonga olombelona manana nofo amandra Jesosy mba hanambara amintsika ny toetra n'Andriamanitra sy izay mahaizy an'Andriamanitra rehetra. Hoy izy mantsy amin'ny Jaona 4:7 raha namaly ny fanontanian'ny Filipo dia izy hoe izay nahita dia nahita ny ray. Ny olona rehetra no anaovana izany fanambarana izany ary isan'izany koa ianao. Izany hoe anisan'ireo izay nataon'i Jesosy hoe sakaiza izany ianao. Ary anambarana izany teny izany hoe izay rehetra mahita dia mahita ny ray koa. Ary ny tsiambaratelo rehetra raisiko tamin'ny ray dia nambarako taminao koa. Aza mihevitra hoe mpanota toavy dia mba ho sakaizan'Andriamanitra. Natao an'ny olona masimasina ihany izany. Natao an'ny pastora, natao an'ny lolona, natao an'ny mpitondra fivavahana. Tsy hitovy amin'ny Abrahama na misesy mihitsy koa aho e. Tsia. Vakeo angeny ao amin'ny filazantsarany Lioka 7:4 fa indray andro Lioka 7:4 indray andro raha hiarany sakafo taminy ireo sokajin'olona no heverina fa ratsy indrindra teo amin'ny fiarahamonina nisy azy Jesosy dia hoy ny olona hoe sakaizany mpamory hetra sy ny mpanota izy e. Ho an'ny olona tahaka anao sy izaho mihitsy no nahatongavan'i Jesosy ho olombelona. Fa hoy izy ao amin'ny filazantsarany Lioka ihany 5:17 manao hoe tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary tahaka ny nataony tamin'ny Mosesy dia te hiresaka aminao toy ny amin'ny sakaiza koa izy mba hizara aminao ny tsiambaratelo hiarahany manana amin'Andriamanitra ray. Te hizara aminao ny sitrapony rehetra sy ny fikasany mombanao izy tahaka izay nataony tamin'ny Abrahama koa. Mamela ilaza aminao ampanetretena izao fanandramana izao. Nisy fotoana izay nanomezan'Andriamanitra asy fanandramana hanana namana ambony teo amin'ny fitondram-panjakana. Noho izany dia afaka niantso azy sy niresaka tamin'ny fotoana izay nilana izany aho. Misy vaovao mahakasika ny asa ohatra izay niendreketan'ny tena no fantatra fa mialohan'ny olona rehetra dia fa hampafantariny ny tena izany raha misy ilana izany. Misy koa mpitantana orinasa lehibe sy vaventy nandray ny tena ho toy ny sakaiza ary dia feno firehariana tokoa izy rehefa milaza ny tsiambaratelo ny fahombiazany sy ny fikasany amin'ny ho avy mikasika ny tetikasa hanitagana bebe kokoa ny fandrarana izay atao. Miara-manaiky amiko ianao fa tombony lehibe tsy nitovizako tamin'ny mpiara-miasa hafa izany. Zava-dehibe tokoa ny nananana ireny sakaiza mitana toerana ambony eo amin'ny fiarahamonina ireny fa nahafantarana zavatra maro sy nanamora raha teo ny fanatanterahana ny asa manandraikitra izay nankinin'Andriamanitra tamin'ny tena. Saingy tsy azo hoarina velively amin'ny hoe sakaizan'Andriamanitra izany. Anisan'ny fotoana tsy ho adonoko eo amin'ny fiainako mihitsy ny nahafantarako voalohany sy ny nilazan Jesosy tamiko fa ny raisiny ho isan'ny sakaizany aho. Dia izy izay tompony fahefana rehetra na any an-danitra na ety an-tany arak'izay voalazany rahateo ao amin'ny Matio 7:15. Izy no manaiky andray avo afetra sy malemy ho sakaizany. Izy izay Andriamanitra manjaka amin'izao rehetra izao
no manome ahalalana iresaka amin'ny fotoana rehetra ilako izany iresaka aminy dia ampitoviny amin'ny misesy Abrahama izany aho fa ankoatra izany dia nanampy sy nanolo-tsaina tamin'izay rehetra natao izy ary tamin'ireo zavatsarotra niseho teo amin'ny nosahanina dia Jesosy nanome ny vahaolana tsara indrindra zava mahagaga loatra izany ry mpiainy namana tsy ho arery no nilazany Jesosy manao hoe efa nataoko sakaiza ianao nda ho anao tahaka ny Abrahama koa hino izay rehetra lazainy amintsika dia ho everin'ny ray ho marina koa ianao tahaka ny Abrahama izany hoe raha mahatoky sy manaraka izay rehetra lazainy ianao dia everin'Andriamanitra ho toy ny olo-marina eo anatrehina na dia voafetra sy malemy ihany aza ary dia hanambara koa izy hoe sakaizan'Andriamanitra ianao toy izao nolazainy Jesosy eo amin'ny firazantsarany Jaona 5:14 ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo ary dia omeny toky ianao ao firazantsarany Luka 12:14 manao hoe ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra fa tsy ianao no anatanteraka izay rehetra nandidiny Jesosy ataonao sady tsy hainao raha teo izany fa izy ihany no anao izany raha mino sy mahatoky izay nolazainy tahaka ny Abrahama ianao araka izay voalaza amin'ny baiboly raha teo amin'ny Filipianina 4:17 manao hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony matoky aza matahotra fa izy no anatanteraka ao anatinao sy amin'ny fiainanao zay rehetra mifanaraka amin'ny sitrapony manasanao aho eto mpamarana mba hamerimberina izay voalaza farany teo dia manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka mandra-pionary akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana tarika Ariela sakaizaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very niainy mihitsino natolony teo ankazo fijaliana teo ny rany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana satria tiany lotsiana tena tolony ny ainy hoana fomba raisore raha sitrakao savelanao verimaina ve ny rany sakaizao momba tsinjona Jesosy niaritra irery tambony ny azo fijaliana teo mba ho famonjenana
mahatrako ireny rehetrire ny aretany avoko satria tiany loatriana satria tiany loatriana tena tolony ny ainy hoana ombarasore rasitraka savelanao verimaina ve ny rany ny feon'ny fanantenana tiany loatriana sure sitraka savelanao verimaina ve ny rany savelanao verimaina ve ny rany lay feony fanantenana asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re ny feon'ny fanantenana dia faly manasantsika rehetra hanaraka ny toy ny fandaharana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana marina izany kondehary ampitomboina atsaraina ny traikefa efaninanantsika mba ahafahana mampitombo tsaratsara kokoa ny vokatra azo aleo ary a ifatoantsika kely ny momba ny fanatsarana ny fiompiana gogasy dia menofinaritra ary atsara oe tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny mpanoratra ary nary mandehany reto akoho reto fa tsy mahalala voko mihitsy hatramin'ny sakafona koho kely avy dia ifandrombahana daholo osy fa maninony reto akory marta no ampifandritahana ohatran'izao a ka ny lehibe tsy mahalala ono mono ny kely lavatongotra dia mandreraka ohatr'izao foanako ka maninona rasarahana toerana fa tsy avely etiakala manjalasala amin'izao e etenao miady amin'ny akoho dia ohatr'izao foana ve isan'andro tsy ho raharaha be rehefa mitombo isa sy melehibe reo akory ao e hosahirana ianao ry marta nanona tongavako aza tsy tsikaritra ao akory adray azafady rery Gaston manahoana ianao andao androso any an-trano ary tohizo aloha ny asanao hoe inona ny anapiako amin'ny marta za angava iny eskiosy ianao ve vo tonga dia ho sahiraniko amin'izany ranjoky a ny asa ve ho vita fa maka aloha ainy raha ho ah aloha ty fiompiany tiry bavy dia tena fialam-bolo mihitsy nefa fidiram-bola ihany koa sambatra ianao ragasy tena mba faniriko mihitsy anie no tahaka izany fa mba manao zay afaka ihany amin'ny fampitomboana ny reto akoho gasy reto fa tsy mahavanona tsara mihitsy fa atiantoka aza ny be dehibeko fa nahoana ry marta ka zaoko rehefa mba mahavokatra maromaro ny akoho donga ny aretina mamely ary ny ao ampisoko mihitsy ny aza ny tafiny voalavo dia indraindray koa rehefa mba miely eny ny akoho laniny biby
de tonga hatrany amin'ny arabe de lasa voahitsaky ny fiarako diany ko sy ny sisa re. Eto indray zao de jereo rety izy miady akanina. Ny lehibe manjakazaka osy ny kely tsy maharaka kokokokokokoko. Marine de asa fanao mahazatra fotsiny ka atao Gaston fa tsy hitako hoe lasa atraizaka. Aza mora kivy ambony sala am'izao ry bavy a. Marina an'izany. Azo atao tsara manatsara ny fiompiana io mba ahafahana mampitombo ny vokatra. Aza mba manatsafa rery Gaston a. Fiompianako gasy ve? Eno a, fiompianako gasy no atsaraina mira, fidiram-bola tsara, sakafo azo antoka, fialam-bolo mahasoa. Zay angely ny lazaiko anao teo e. Tohatra mba mahavelom-bolo indray zany filazanao azy zany raha gasy a. Dia ahoana ny fanatsarana an'izany? Voalohany indrindra aloha Marta, ny tranona koa no atsaraina. Ohatray, ka tsy voamaika ave ampitombo maso-karena zany ry Gaston a. Marta, ahoana indray? io indray ianao a. Ka ahoana ary? Fanatsarana zay no ilaina mba hampitombo ny vokatra fiompiana ho tsaratsara kokoa. De tsy mety zany ty fisoko kelinay ty. Mila tsaraina ry Marta, mba hisorohana ny fimenomenonanao amin'ty aretina mamoniny koa ny biby fahavalony. Miampy an'izao fahasahirananao amin'ny fanomezana sakafona kotamba be zao de aleo atsarainy e. Eny ka zange tsy hoe gizitina ny amin'izany fa mba mila atorokosy. De inona zany no tokony atao voalohany? Rehefa norona tranona koa de mila toerana milamina tsara, maina tsara, ary tsaratsara kokoa raha atao ambany hazo maniry izy, iarovana azy amin'ny hafanana be loatra, de tsy atodika any amin'ny vavarivotra ny tranony. Tonga de efa tsy mety zany ty nanaova mody ny toeran'ny tranona koa anay tiko. Fanga tranona koa zao ty hitako ty fa tsy tokotany kely ny fefiena de nasiana hazo mitambatambatra miampy karakara vy kely e. Za indray raha Gaston, ka mba hiarovana ny akoho tsy enjenjeny engeny nanaova mody anio e. So manjary voahitsaky ny fiarako diany indray sy ny Marta. Eny e. Zany rehetra zany no antony hanatsarana ny tranona koa e. Mila rovana amin'ny rivotra sy ny orana ary ny masoandro ny biby fiompy. Zany io? Atsaraina ihany koa ny tranony mba hisakanana an'ireo biby mpitondra aretina sy ny fahavalon'ny akoho tsy ho tafiditra ao anatin'io tranona koa io. Ka ny anay na ny saka na ny voalavo, ny alika sy ny kiary tafiditra ao anatin'io tranona koa io daholo. Tsy mahagaga raha matin'ny aretina sy laniny voalavo sy ny alika ny akoko no. Izy daholo ve zany ry Marta? Kefa hoe zany hoa. Enao koa indraindray aza lasa mienjy ny akoho de tsy ty. Tsy arako soa rery Gaston a. Vonjena ny fambolena, vonjena ny raha atao tokantrano, mbola vonjena koa ty. Ka zay indrindry. Eny. Rehefa tsara ny tranony voafefy tsara izy de tsy sahirana amin'izany tsondriko. Afaka manara-maso tsara ny isan'ny akondriko ary manampy sy manamora ny fanangonana ny zezika akoho ihany koa zany. De ny hevitra tsy azo tokoa ny mampy azo raha Gaston a. Alao hivoatra fa azo atao tsara ka izany ko. Rehefa manatsara ny tranona koa nareo somody de sarao amin'izay ny trano ho an'ny akoho lehibe sy ny akoho kely voafoika hatramin'ny 3 volana. Ilana amin'izao ady saritako Marta sy ny akoho zao
enao kosa de ono ahy e sarana toerana mifanalavitra mihitsy ve zany fa ahoany eo akaiky ny tranon'akoho lehibe ihany no asiana ny tranon'akoho kelika ka tsy ho bebe ihany vera gasy ny masokarenan'izany a tsy makasarotra tsika ry marta fa ahoany ze fitaovana misy eo atoerana ihany no ezahana ampiasainy e ohatra hoe rindrina vita amin'ny tany mafy a no atao fa tsy hoe iandry brika akory de lalorina tsara amin'iny fotsiny ny aty sy ivelan'le tranon'akoho tena marina tokoa zany de tafona amin'inona zany le trano aloha rehefa vita atao tafo bozaka ohatra na ze zava-maniry hafa mety atao tafo de fa mety fa kosa fefena mikarakara vy ninona ny tranon'akoho ka na ze fitaovana azo anolonany zany rehefa tsy manana karakara vy zany ny amefenan'le toeram-piompiana de azo atao zavatra hafa zay indrindra tena azoko amin'izay rera gasy ary tena ilaina mihitsy ho fefy io satria amin'izay tsy mandeha lavitra tsony ny akoho zay indrindra mba manana ny tokotaniny koa izy amin'izay tsy ny olona ihany natao anana tokotanyky ty mahazava ry Gaston andao amin'izay androso an-trano andraso aloha akatody akoho atao pisoko afa efa eniko ny kakakaka nanatody tato ry kalamavo sy ny namanko aleo alaiko ny atody ka ieto ve ny varavarany ary tandre milohanao sa voadony ay zay ary ka tsy ny lohako ny voadona fa inony zany vohitsako poka malemilemo maridritra fa afo zany ry Marta somary maizimaizy aizy fa afa baraka ry Marta fa ahoana vohitsako ny atody fa ahoana ary eto ambaravarana veny koa manatody re olona tsy hitako mihitsy mifangaro amin'inona ary izany tena vohitsakao ny atodiko no ka tsy hitako aleako ihany ko ane zadratsy mihitsy ho ahy apetrapetrany eny fotsiny ny atody takizay ianao nitondrana lampe de poche atsarao mihitsy ry Marta ny fomba fiompianareo fa mahafaty antoka ane zao rehefa mitambatambatra eno ahy tsy rety izy ayayay petsapetsa sala mitambary kely ranganitra ka mbola tsy mifangaro ato daholo ny zavatra rehetra ka aiza moa tsy vohitsaka hatramin'ny atody amboary atsarao sao tsy tamana hatramin'ny akoho okare fanganareo tsy manangona ny reto tainako reto atao zeziky ndrery Gaston fa aza dia mitabataba ohatra n'io ianao dia ho lazaiko mihitsy mariny moa dia anatsara ny tranonako raha pitso dia raha pitso ihany mariny fanga kosa moa moderery no anao an'izany ieno miaraka nareo mivady tsy ny tranony ihany anery Marta ny mila ho atsarainy fa anisany zany ieno ahy azoko zay atomboka avy hatrany ny fanatsarana ny fiompianako gasy rery Gaston dia atoronao miandalany zay ary andao aloha sasana ty kiraronao ty aleo mihitsy sasana aloha fa mbola ho ary amin'ny komina ako ry mpianakavy atsarao ny fiompianako gasy ampitombo ny vokatra azo atsarao ny fiompianako gasy anatsarana ny fidiram-bolanao atsarao ny fiompianako gasy ampitombo ny sakafo ny ankonanao tsara ny akoho gasy rehefa hohanina izy ny fiompiana azy ihany koa dia anisan'ny fidiram-bola tsara ho an'ny mpianakavy noho izany fifaliana ho an'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana
ny manolotra torohevitra mahasoa antsika mahakasika izay fanatsarana ny fiompiana akoho gasy izay. Voalohany indrindra aloha, raha tiantsika ny anatsara ny fiompiana ny akoho gasy ka hahatonga azy hitombo, ny vokatra azo zany, dia ny tranony aloha ny mila hatsaraina voalohany indrindra. Ny trano izay hitoeran'ny akoho dia mila hatsaraina voalohany indrindra. Ka rehefa hanorina ny tranon'akoho ianao, dia safidio tsara aloha ny toeran'ny tranon'akoho. Ka ny toerana tena mety tsara amin'ny fiompiana ny akoho gasy rehefa manorina trano isika dia toerana milamina. Mila toerana milamina zany ny akoho gasy. Atao maina tsara, ary tsaratsara kokoa atao ambanin'ny hazo maniry zany ilay tranon'akoho mba hahafahana mametra ny fetraikan'ny hafanana eo amin'ilay tranon'akoho sy eo amin'ilay akoho zany izay ompiana, mba tsy hodanian'ny hafanana be loatra ilay akoho zany. Indrindraindrindra moa fa ho antsika any amin'ny tany mafana toy ny any amin'ny faritry mena be iny, dia tsara mihitsy ny fametrahana ny tranon'akoho ao ambanin'ny hazo mba hisian'ny alokaloka. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy atao mitodika any amin'ny vavarivotra be ny tranon'akoho. Ireo zany no fepetra ilaina arahantsika raha norina ny tranon'akoho isika. Raha vao mieritreritra fiompiana akoho gasy isika ka tiantsika ny anatsara ny vokatra azo, rehefa manorina ny tranony isika zany, dia avy hatrany dia efa mieritreritra hoe mila arovana zany ilay biby fiompy, arovana amin'ny rivotra, arovana amin'ny orana, ary arovana amin'ny masoandro. Ankoatr'izay ihany koa rehefa manamboatra ny tranon'akoho isika, hatsaraina zany ny tranon'akoho efa misy, dia atao zany izay fomba hanakanana mba tsy ho tafiditra ao anatin'ilay tranon'akoho zany reny biby fahavalon'ny akoho reny, satria misy biby fahavalon'ny akoho sy mpitondra aretina. Ny voalavo ohatra raha tafiditra ao anatin'ny tranon'akoho dia ripaka ao ny akoho. Misy ihany koa ireo karazam-biby izay mitondra aretina ho an'ny akoho, dia atao avy hatrany zany ny fisorohana, atao tsara ny tranon'akoho mba tsy hahafahan'ireny biby ireny ho tafiditra ao anatin'ny tranon'akoho. Dia ezahana ihany koa ampidinina ny fahatiantoka eo amin'ny akoho latsaky ny 3 volana, satria ao anatin'ireo zany no fotoana tena mety hahafahatiantoka ny mpiompy akoho mihitsy. Dia aloha arahana tsara ireo fepetra amin'ny fiompiana akoho gasy, izany hoe manatsara ny fiompiana ny akoho gasy. Rehefa manao trano ianao dia tsara mihitsy ny anaovana azy tsara mba hahafahanao manara-maso ny isan'ny akoho, satria indraindray mety ho tafavoaka ny ivelany akoho, tsy hitanao hoe firy ny isany. Dia mahatsara ny fiompiana akoho gasy ihany koa ny fanaovana ny trano mba hahafahanao manara-maso ny isan'ny akoho izay ompianao, ary indrindraindrindra manamora ny asa rehefa mandroaka sy manangona ny zezika ianao, mba hahafahana mahazo an'ilay zezika tain'akoho zany. Dia tena manamora ny asa mihitsy ny fanaovana ny tranon'akoho no hatsaraina. Anisan'ny fanatsarana ny fiompiana ny akoho gasy ihany koa ny fampisarahana ny tranon'akoho lehibe sy ny akoho kely vao fohy ka hatramin'ny 3 volana. Tena tsara mihitsy zany ny fampisarahana ny tranon'akoho lehibe sy ny tranon'ny akoho kely vao fohy ka hatramin'ny 3 volana. Raha vao mieritreritra zany ianao hoe ndeha hanao fiompiana akoho gasy no hatsaraina, dia tsy maintsy mieritreritra trano ho an'ny akoho lehibe sy ho an'ny akoho kely vao fohy ianao ka hatramin'ny 3 volana. Dia ahorina eo akaiky ny tranon'ny akoho lehibe ihany ny tranon'ny akoho kely, fa tsy atao mifanalavitra akory. Ary mety ho lasa ny saintsika hoe lafo be ny fomba hanaovana n'izany trano zany, kanefa dia azontsika atao mihitsiny ny mampiasa ny fitaovana izay misy eo an-toerana. Tsy hoe hiandry biriky vita amin'ny tanimanga isika na mbola andeha hanamboatra biriky izay vao afaka hanorina ny tranon'akoho, fa azo atao tsara ny manorina ny tranon'akoho amin'ny alalan'ireny tany mafy ireny. Ireny zany no hanorenana azy, dia avy eo lalorina ny atiny sy ivelany.
mba hahafahany akoho miaina tsara ao anatin'ilay tranony. Tafo-bozaka dia efa mety hanafona ny tranona akoho ary izay ny tena tsara kokoa aza. Raha tsy misy moa ny bozaka hahafahana manao ny tafo, dia ireo zava-maniry hafa izay misy eo an-toerana dia efa azontsika atao tafo ho an'ny tranona akoho. Rehefa vita ny tranona akoho dia ilaina ny mamefy azy. Izay ilay hoe hiarovana azy amin'ireo karazana biby mety ho tafiditra ao anatiny sy ny sisa dia aleo fefena ny tranony akoho. Fefena amin'ny alalan'ireny karakara vy ireny na grillage isika. Na rehefa tsy misy ny karakara vy dia azontsika atao mampiasa ireo akora izay azontsika anaovana fefy misy eo an-toerana. Ry mpianakavy, atsarao ny fiompiana gogasy hampitombo ny vokatra azo. Atsarao ny fiompiana gogasy anatsarana ny fidiram-bolanao. Atsarao ny fiompiana gogasy hampitombo ny sakafon'ny ankonanao. Tsy ho faty antoka ianao raha ohatra ka manatsara ny fiompianao, indrindra ny fiompiana gogasy isika. Azo tanterahana tsara ary azo atao mihitsy ny mampiasa ireo fitaovana sy ny akora izay misy eo an-toerana mba hahafahana manatsara ny fiompiana ny akoho gasy. Dia mampirisika anao izahay mba hanao fanandramana. Izay no azona rosoantsika teto androany. Ataovy ny fampiarana miaraka amin'ny fanampian'ilay raintsika izay any an-danitra. Dia manome fotoana manaraka indray namanao fanjany aina Raoly Arsoa izay nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ao antsika teto. Niaraka tamin'ny Sam sy Nary nandray feo sy ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Ndremitansoa. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Mirary sy manantenanao salama sy finaritra izahay miarabanao tonga soa. Ny tompony hanome ny fanahiny hikasika ny fonao sy mpampianatra anao ny sitrapony. Anio isika dia andinika ny lohevitra nomena ny lohateny hoe tonga iray ihany no ny fitiavan'Andriamanitra. Tonga iray ihany no ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy Paoly ao amin'ny Tesaloniana 1:7-20. Tesaloniana 1:7-20. Ary ny tompony hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra. Jesosy kosa raha nivavaka tamin'ny rainy dia mba ho izy hoe Jesosy kosa raha nivavaka tamin'ny rainy dia ho izy hoe mba ho iray ihany ny mpianany tahaka ny mahiray azy sy ny rainy. Jaona 7:10-20. Nahoana moa no mila fitiavana ny mpianany mba anatrara ny firaisana amin'ny olona hafa io? Ary ahoana ny anampiny fitiavana antsika mba ho iray amin'Andriamanitra sy amintsika samy isika? Tsara ny manamarika fa tamin'ny fotoana izay nivavahan'i Jesosy dia ny firaisana eo anivon'ny mpianany no tao an-tsainy. Nilain'izy ireo voalohany indrindra nefa ny anana ilay fitiavana antsoina hoe agape mba hisian'ny firaisana eo amin'izy ireo. Ny fitiavana agape no voambolana ampiasain'ny Baiboly mba hanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ampiasaina ao amin'ny vavaky Jesosy io sy any amin'ny toerana maro hafa ao amin'ny Baiboly ny voambolana hoe fitiavana agape. Fa inona moa ny fitiavana agape? Io ilay fitiavana tsy misy fitiavan-tena izay maneho ny tena toetra an'Andriamanitra. Ary io fitiavana tsy misy fitiavan-tena io ihany koa no mamaritra ny mpanaradian'i Jesosy. Tsy manana io fitiavana agape io azy ny fondolombelona mpanota. Noho izany ilaintsika ny manasa an'i Jesosy hiditra ao am-pontsika
amin'izay dia hitoetra ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina ny fitiavany. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 10:20 dia ny 10:20 hoe izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Ny zavatra mahatalanjona eto amin'ny eo an-dalateny vavany vakitsika amin'ny Jaona 10:20 10:20 io dia i Jaona no nanoratra ilay teny. I Jaona ilay mpianatra tsy mateo ty, mpianatra fiaino avinavina, limpahefana, pitsikera ary mora tezitra fahiny. Nanovan'i Jaona nefa ny fitiavan'i Kristy azy. Ary tateoriana dia tsaroany fa nity azy hatrany Jesosy na teo azy areo toetran'ireo. Nanova azy kelikely ny fitiavan'i Jesosy ka nanampy azy ity ny hafa ihany koa. Dia izao no nosoratany amin'ny Jaona 1:4-7. Jaona 1:4-7 sy ny 2:20. Jaona 1:4-7 sy ny 2:20 manao hoe isika ty satria izy efa tia antsika taloha. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Irinao ve no tonga tahaka an'i Jaona, ilay mpianatra malala an'i Jesosy? Azon'i Jesosy atao anao zany raha velanao hiasa aminao ny fahasoavany manova. Ity misy fampiarana azonao atao. Asaina ianao hamaky ny Korintianina 1:7-20 dia ny 4-7. Korintianina 1:7-20 4-7. Izay indrindra ilay toko sy andininy miresaka ny amin'ny atao hoe fitiavana. Izaho apetraka eny amin'izay misy ny voambolana hoe fitiavana ny anaranao. Andao ngendramane azadino solona ny anaranao eo amin'ny teny hoe fitiavana. Vakitsika ny Korintianina 1:7-20 4-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana zany hoe solona ny anaranao zany eo. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Mety tsy mifanaraka tsara aminao ny zavatra mbara momba ny fitiavana. Izao nefa ny vaovao mafaly. Azonao atao ny mangataka amin'i Jesosy hanampy anao mba hanana io fitiavana io amin'ny alalan'ny fanahiny. Tsy ao am-pon'ny olombelona mpanota hatrany amin'ny fahazazany, hatrany amin'ny fahakiliny zany. Fa ny fanan'Andriamanitra no mampidina io fitiavana io ao am-pontsika rehefa mangataka isika. Asao ao am-ponao zao ankehitriny zao mihitsy Andriamanitra. Ekeo ny fiovana mety asain'ny fanamasina ataonao mba anatrara ny fiainitra kristianina io. Ivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra anao no ny teninao. Indro izay manolo tena ho anao indray androany. Indro izay manolo tena ho anao indray androany mba ho volavolainao sotifienao ho zanaka malalanao. Diovy ny fonay ary ampitoery ny fanahy masinao mba hanananay ny fitiavanao. Jesosy ô, metezanao ho velonao amponay. Fa amin'ny anaranao no anononanay izao vavaka izao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.